mbola zaho ranjaka volanay ty rahan'andriamanitra iteny amin'ny fiangonany ity amin'izao volana jona nananganatsika efijekem aloha hevitra hoe lohevitra hoe mbola matoro nareo a vous somnolez encore toroteny sika so tompony foaza dolo mamonjy ny voafatotra ny tompo ary ny tantarany namatorana ny apôstôly asan'ny apôstôly toko faha roambin'ny folo ary raha miteny hoe ny apôstôly ny voafatotra dia toy ny miteny hoe ny fiangonana no voafatotra fa te mba jerena kely inge ny zava-mitranga mihitsy amin'izany namatorana ny petera sa namatorana ny apôstôly namatorana ny fiangonana izany fa tsiko izay mitranga eo aloha dia sady mba mianatra ho an'izay teny andrakitra tsoratra ny mety indrindra fa ilainareo eo andininy voalohany io hoe ary tamin'izany ny andro zany Heroda mpanjaka naninjitra ny tanany hampahoro ny sasany tamin'ny fiangonana. Iza zany Heroda naninjitra ny tanany tamin'ny fiangonana zany? Nefa rehefa mamaky any amin'ny Matio any sika, raha nentiny Josefa sy Maria nandositra tany Egypta Jesoa, fa tsy nge ny Matio toko faharoa ny 9:10. Matio toko faharoa 9:10. Ary rehefa maty Heroda, indro nisy anjelin'ny tompony seho tany Josefa tany Egypta tamin'ny nofoka nanao hoe mifoaza ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny dia makanesa any amin'ny tanin'ny Israely, fa efa maty zay mitady ny ain'ny zazakely. Misy Heroda ray zany efa maty. Eto indray misy Heroda manino maninjitra ny tanany amin'ny apôstôly. Mila mamantatra zany tsika hoe Heroda iza daholo ary zany. Ity le voalohany amin'ny Matio ity zany ilay tondroiny zareo mpampianatra hoe Heroda lehibe, Heroda le grand. Io no voalohany tamin'izany taranaka Heroda mitondra tany Israely zany. Fa ity Heroda lazaintsika eto ity eto amin'ity asan'ny apôstôly ity dia lay Heroda antsoiny zareo hoe Heroda Agrippa 1 misy Agrippa 2. Ao alohan'io raha landrainy reto izy roalahy reto ny Heroda anankiray, mbola Heroda hafa koa, Heroda Antipas na Heroda le tétrarque, le tétra efatra mitondra faritra efatra tao amin'ny tanin'ny Palestina tao. Misy Heroda hafa koa zany tao. Raha landrainy reto Heroda Antipas Agrippa 1 eto amin'ity voalazy ity, neveu-ny Heroda Antipas zany ity Heroda Agrippa 1 eto amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo ity. Zafikely ny Heroda lehibe zany io, fa zareo samy Heroda daholo no mifandimby mitondry. Inony zany? Amin'ny fianarana fitondrana vahoaka tahaka ny tamin'ny andron'ny Israely varitra zay koa la dynastie. Misy akony tsara ihany io amin'izay iainan'ny firenena hafa asy. Ohatra zareo Angleterre, Anglisy, ny prime ministre ny fidiny fa ny mpanjaka mifandimby antaranaka par dynastie. Ary ataoko zany koa teto Madagasikara
tsy zany andrenam-pomerina aloha dia fadama voalohany zanany dia fadama faharoa zokony zoko sy zanany ampy reo dia viteo nivadiny radama deux izy zany fanavalina voalohany dia eo noravaviny fanavalina faharoa dia mbola koa fanavalina fahatelo dynastie ary tamin'izany fotoana zany natanjaka ny firenena malagasy nanatoerana misy taty amin'ny ranomasimbe indiana taty Madagasikara manao tantarany Madagasikara nareo dia mba ivereny kely zany ary sao dia tokony iverenany zany ozy izy nareo izy any anaovana dynastie eto taranakisy anatsoro ko efa io président dia nitarana no atao toyeko manino dia nanentsitra ny tanany tamin'ny fiangonana Herôda ary voalaza ny tantara aza ity Jakoba ty dia rahalany Jaona io zanaky izy izy nytsola sotra masina tsy resy Jakoba zanaky efa tenena matoa fa tsy modintsy enoko izy fa nareo tiko hiteny azy zanaky Zebedeo izy ro lalay nangataka tamin'ny tompondray andro zay hoe milambany amin'ny fanjakanao ianao dia taovy amin'ny akavinao ny anankiray dia ao amin'ny akavamanao ny reny izy ro la reny zany iny dia Jakoba iny ty ary tantarain'ny mpandinika amin'ny tantaran'ny fiangonana fa notapahin'ny Herôda mihitsy ny lohany tahaka nataony tamin'ny Jaona reto Herôda reto zany sanguinaire mpanapatoa olona ary efa hitany fa nakasitrany jiosy zany hoiny andininy fahatelo dia roso koa izy misaotra n'izy izy moa ty Peter ty iza ty Peter ty apôstôly io fa inona ny toerany lohany apôstôly io ary any amin'ny miaramila zafady taotao fa resaka miaramila any amin'ny miaramila raha tianao resy ny andia miaramila dia ny lohany samborona dia manaiky anao reo ny lohany asiny dia tonga dia manaiky reo dia ny samborona i Peter inona zany tanjona am'izany ampankinana ny fiangonana anjesena ny fiangonana lay mijoro fa volombelona hoe no mijoro nreto fiangonana nreto tamin'ny fotoana voananompoka ny fiangonana voalohany lay tsy tiany olona mihitsy tsy fantatra koa zany ny tantara nitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny maty vo lasa ny tompony akatra mijoro fa volombelona ny tompony mpianatra nitsangana Jesosy dia tsy tiany zareo zany impiriny samborony reo dia isaky ny voasantra dia tenenana foana hoe mangina aza mitenitenany zany fa satriana ahoana ao izy président zay fantanareo olo mpanao zany fa satriana ahoana fa taro ny tantara amin'ray aman-drenitsika misy fiteny mahazatra n'ireo ray aman-drenitsika re tokony fantatry ny taranaka zany fa satriana ahoana iza mpanao zany président Saint-Albert dia hitenydrenao zao ohatra hoe président Hery ty zany zao dia ho fantatrao reny teny fanaony zao reny teny fanaony io dia taria amin'ny anana dia di zao koa ny teny fanaony aniny fantatry reny amin'ny tantara dia mpafantariny reny dia raketiny reny fa tsy avela mandary fotsiny hoe satriana ahoana moa mahatonga ny mpisorona ny mpanora talàna ny londohany ny olona rehetra tao amin'ny jiosy no nanjara ny mpianatra tsy teny hoe nitsangana ny tompo fa nisy inona tao tantarany pasika rehefa nitsangana tokoa ny tompo niala le vato teo amin'ny fasana dia nahely tao an-tanàna ny miaramila indrindra nasaina nanely an'izany nomena
vola be hoy nysoratra masina hiteny tamin'ny olona hoe tonga tao ny mpianatra nangalatra ny fatiny fa tsy hoe nitsanana zay mokory izy zay zany ny zavatra efa nahely tao an-tanàna ka raha hitsangana ny apôstôly tantara hoe nitsangana ny tompo inona zany dika zany nantainga ny olon-dehibe tao an-tanàna dia nitsangana ny mpianatra zay miteniteny an'izany mankiny teny samborona Petera avy arao tsara le tantara fa nokendreny Heroda hatao tahaka nataon'ilay Heroda namono an' Jesosy ny tsara an' Jesosy iny le tetrarika nentina anakeo anatreny vahoaka dia tsaraina eo dia lazay ny tolony io atsangana rety io tena misy olona mihitsy momembola ilaza hoe izy a dia niteny an'izao izy a dia nanao an'izao asaina hoe mpanga Jesosy mason'olona dia ndeha atao an'izany ko Petera verenge le texte ary rehefa andiny faefatra ary rehefa no samborona izy dia natao tranomaizina ka natolony tamin'ny miaramila 40 ambenana dia mikasa mokazy ho eo amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny pasika havoaka eo vahoaka indray dia antanina indray vahoaka tahaka natao tamin'ny andro ny tompo hoe ataoko ahoana izy dia hitenin'ny vahoaka hoe ompo io fa tamin'izany fotoana zany nahery ny vavaka ho any Petera ny fiangonana nahery ny vavaka ho azy reo zany ary amin'ny trano efitrano ary amin'ny andininy faha-12 no ahitanareo azy ao miasa ny apôstôly faha-12 ihany andiny faha-12 hoe rehefa fantany tsara zany dia nakany an-tranony Maria reniny Jaona zay atao hoe Marka izy ary nisy olona maro niambina ny vavaka atao any an-tranony izy zany izy io any an-tranony ry Jaona Marka izy zany Jaona Marka zany nanoratra filazantsara araka ny Marka Jean Marka ny anaran'ny tovolahy io i Jaona Marka dia tany an-tranony reniny Jaona Marka zany ny mpianatra no miangona dia Petera le avy mivany anjely nakany an-tranony Jaona Marka zany izy fa mbola any amin'ny vavaka nataon'ny fiangonana sika nahery ny vavaka ny fiangonana tsy hoe nilahatra teny anarabe izy nitaky tamin'ny Heroda hoe avoay Petera dia nitondra pankarte erany tanàna avoainy anay na hoe nanangona olona talia la place de la ville talia dia talia nikabary tsy maintsy avoaka Petera fihinanataony mivavaka ary io ny alamy fiangonana aelidy olona tahaka atsika ihany tadidio zany fa tsy hoe olona niavaka manana ny hoe sofina lavabe akoatriny anao kory izy olona tahaka atsika ihany izy fa izy nahery ny vavaka dia nangataka tamin'Andriamanitra tompo mba ampafantaro any ahaba mpanjaka fa mamary vavaka ianao aza asiana orana ilatsaka amin'ny tany amen telotona senymbolana eritreto tsara zany tina tanteraka ny tany maina tanteraka ny tany avy tamin'ny vavaka izy Elia fa maninona Elia no afaka mivavaka tahaka izany valian'Andriamanitra fa maninona ny fiangonana ty samy vavaka ohatra zany mba angatana amin'Andriamanitra ho izao tompo no angatana io mbola any anatin'ny fitakiana ihany rehefa mivoa zay miaona amin'ireo namana raha sy anavavim-pitandrina mbola misy tsy nataonao any tanindrazanao ry fiangonana dia ny sasany dia hoe iny zany pastera efa nilaza ny 100,000 taminareo ao any niandry ato any andry fa nitsika makady fotsiny efa rany nanao rery teo iny zany nanokana fotoana sika nanokana andro manontolo sika ny fadiana hanina tatao am-piangonana
ivavaka ao Madagasikara fa ny efijeka em tsy samy teny, ny efefika em tsy samy teny satria efa mèche brûlée tsisy ny eno azo tsony ary nisy natao tao mahatonga zany fiangonana zany lasa mèche brûlée tahaka zany vatrany arahana hity zany tsy manahirana mihitsy milaza an'izany natao zay ampiadina ny fiangonana tetsy antanimena tetsy tsy tanareo hoe samborona ny filony efijekemina dia raisina mivozona akanjony dia ny filony efefika enina monseigneur mitsikitsiky eny ambony lavarangana ary tantara apetraka ndireny ivereny sede any aminao ampiadina ny fiangonana dia am'izay ny fiangonana mpiavana mihitsy ara miadiko inona sisana andrasana ny fiangonana ary zany mikendren'ny olona amin'ny fivavahantsika io tadiavana andreny hirikirika rehetra reny mba hahafana miteny ny fiangonana ena loatsy no tsisy dikany tsony nareo e zany tantareko amin'ny catéchomène so heverinareo fa kisendrasendra ny mahamaro be ny saiko teto Madagasikara io tsy kisendrasendra io fa stratagème ho any mahiteny frantsay tsy stratégie akory fa stratagème jereo dictionnaire raha tsy hainao dikan'izany tetidratsy anamaivanana ny lanjan'ny tenin'ny fiangonana ny mpony vahoaka malagasy fa raha teto Madagasikara atr'izay afa-tsy tamin'ity crise ity vo miteny ny fiangonana dia miainy ny vahoaka dia milamina ny tanàna fa tamin'ity impiry ny teny teo moa ny fiangonana dia tsy lazaiko le filazanareo azy tena fatotra petera satria nakasitrany jiosy zany filazako azy avy any amin'ny fianarana tany amin'ny boky hoe ny firehan'ny vahoaka manimba ny mpitondra la tendance populaire corrompt le responsable national Hérode nahita ny fakasitrany jiosy ny nataony Hérode tamin'ny Jakobo dia nitapahany dia rososy isambotra raha tsy nakasitraka an'io zany vahoaka samy sambotra petera ve tsy ary tadidinareo tamin'ny andron'ny tompo fa tsy samy sambotra dia soavetrandro zareo a matahotra an'izy ny vahoaka la meilleure sécurité est au milieu du peuple raha misy mpitondra teo voazo tsara fa tsy tia mitondra tomobily amin'ny rifalify tanàna ty manapitika ny olona donina tsy donina ro satria mitondra filoha ireny dia tsisy lalàna azo apetraka na iza maty eo dia fa miala dao sao misy voadonina zay maty amin'iny tsisy fitsarana tsisy niny tsisy fanamelona an'izy an'izy tsy zany ny sécurité au milieu du peuple miaraka amin'ny vahoaka jerena ny tantarany Madagasikara ianao amin'ny fiarahan'ny mpanjaka tamin'ny vahoaka fa ny vahoaka mihitsy no milanja azy vo tonga amin'ny tanàna izy fa misy ny andro mihitsy any mba vady tanàna ary vo tonga ny mpanjaka manaka ny tanàna vo dia iny voakiny efa misy mpiandro ao tsy hoe nitendrena reo tsy hoe niterena reo fa olona maresy lahatra olona makato olona tia ny mpanjaka dia tonga dia manaiky aniny ilanja ny mpanjaka tsy hoe fahambaniny zany fa fahaisakina ny mpanjaka fahaisam-po amin'ilay fitondra dia voaro reny mpanjaka reny dia radama be ihany nanana problème tantaraiky tamin'ny catéchomène tena nisokatra be tamin'ny fifandraisana ny ivelany radama be zay nampiavaka azy fa ny faiblessiny vokatry le fifandraisany tamin'ny vazaha ary zany namerany toe ny missionnaire an'io tatony teto amintsika na tonga ny vokovoko manga hoe abstinence totale tadio zany tantary zany fa
vonahazo fifandraisana tamin'ny vazara damade ka ny vazara no fantatrao izy misotro divay foana misotro toka foana fa hainy efa hainy efa voafolana zany fa ianao vo mahazo divay kely dia divay be ny tianao ianao mahazo toka kely dia toka be ny tianao dia misotro foany raha damade amin'ny filazan'ny mpitantara ao anatin'ny boky voasoratra zany fa tiako maso zao raha vo tsy ndeha ivory araka amin'ny tandafa raha dama dia efa mamo izy zay ary sady manao orgie zareo amin'ny dictionnaire rehetra ndraiky izy manara-po amin'ny mofo vehivavy be dia be miaraka amin'ny dadama eo dia hitany tandapo zany tena tsy mety ny atao amin'ity zalahy kely ty satria jeune izy tamin'izany dia natao iny nokendaina tsy azo alatsadra ny mpanjaka fa sao efa azo alatsadra dia niditra nakao ny tandapa dia mifeheziny tamin'ny lamba satria mamo tsy mahatsiaro tena ny mpanjaka dia mifeheziny tamin'ny lamba ny telany vita raha dama deux ihany misy an'izay problème zay hoe mpanjaka ny volohany olona fa sisy zay tao foany vahoaka ataony mpanjaka dia nankasitrahany jiosy dia nysamborona petera dia natao aletroja miaramila 940 zao miambina azy ry petera olona tsy mahay mampiasa sara sabatra kory inona nampiasainy petera ina moa ny toerany petera ty mpanaratra sina zay zay mpanaratra miaramila 940 saina miambina azy amin'ny andro zay amoana azy eo ho any amin'ny vahoaka nafatotra miaraka miaramila anakiraiky dia afatotra ngapetera amin'ny gadravi ozy izy midiemy matao nga dia tena dangereux be mitsy petera ty zany ny fanaon'ny olona amin'ny fiangonana anaovana zavana drastika be ohatra zany mba ilazana fa ratsy ny ataon'ny fiangonana tonga trany amin'ny fanapahan-kevitra miainga tany amin'ny 1789 révolution française tonga trataty Madagasikara fampisarana any tena tsy mianatra nareo hay retona diplôme reto ka tsy zavatra hainy ina zany révolution française zany ina misokadana be tamin'izany la séparation de l'état et de l'église dia hatramin'izao ty gasikely efa mahanitra tsy efa sahirany ty mbola samypeny ihany hoe état laïque io tompoko tsy miaraka amin'Andriamanitra ho izy ianao hitako fahafahana izy ianao hitako fahafahana frantsay mandeha any any dia fatotrany any hitako fahafahana amin'ny sinoa alaindolo ny taninao karana filatex manao izy ato manao izy aro makanesany raha hitady fahafahana fa tsy misy any atsaharo zany tsy fahatakarana ny marina fiainam-pireneny zany fa raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy tafavoaka eo fa raha tsy Jehova no manao ny trano miasa foana mba tsy miteniteny foana ny mpanao salamo ny teniny reny raha Jehova no miambina ny tanàna miazo tory foana ny mpiambina atao bary be dia be recruté miaramila dôly général rehetra fantatrao eo iambina ny tanànanao fa tsy assuré eo Jehova ihany dia io ny vavahany fiangonana io Andriamanitra itokiny io Andriamanitra fantany fa mahery io tompo avoay petera sans pancarte sans cri aie ay eran-tanàna fa ao izy ao an-trano azoko antoka fa mandoalika reo ao oalika rehetra andoalika eo anatreny tompo nandoalika rehetra ao an-trano tao nivavaka nahery ny vavaka dia iny tompo naniraka
anjery hoy le mpampianatra zay mahafinaritra be nanaovany azy azo antoka nefa mikaely araka anjery ny raha io manafaka ny Petera tao boja dia toinny anjery fotsiny Petera foazy tsangany tsangany Petera donc sikina dia manaraha dia sikina dia nanaraka fa raha nataony Petera hoe foazy fa ninona afaka ataovy izy tandremo ny tofo mamaly vavaka fa ianao mila mankatò zany nagnatanao tamin'izany tao anaraka dia nanaraka Petera fa raha tsy nanaiky zany Petera ny olona fe mivavaka ho azy izay zay any mbola hoponjany any fa nanaiky izy zay efa katoavany fiangonana zay no anasan'Andriamanitra zay le saina manaiky zay mety manana raisonnement ianao io tena tsy ara-dalàna io olona voasambotra ny mpanjaka io tsy azo avoaka io fa halatra zany ataon'ny anjery zany mety misy manana zany raisonnement zany hita amin'io dia Petera aza mihetsika fa sao dia lazainy mangalatra ianao raha miala eo légalement tsy azo atao zao Petera fa mijanona eo ihany dia tsy tavaboaka atao Petera dia ho tanteraka ihany ny sitrapon'ny jiosy ho tanteraka ihany fikasany Herôda anao ina indray anitsy amin'ny tanany amin'iny Petera sofa nanaiky Petera ary tadiavina fiangonana zany fankatoavana zany une obéissance aveugle mihitsy io rehefa talizy izy io mandeha io ianetretany azy manofony izy io mandeha tsy ho zavatra réel ko aveugle nge zany nandeha tamin'ny fiambenana voalohany taria ny fiambenana faharoa efa tafavoaka mivavady vy am'izay illégal ve ohatra ny any antsefa mihitsy ianao misy ray ro telo zay tafavoaka re tokotany efa tafavoaka tany ivelany nga i paster fa tany tafavoaka tany ivelany talia i Petera dia nataony anjelina dia nandao azy Petera ny anjely io tandremana kely ry fiangonana malala io ny ray raha tsy matetika teny tsy anakiroa tsy azo ampiarahany zany tsy azo atao rehefa mitantara hoe ndraindray matetika manko tsy fitantara zany rehefa ndraindray dia ndraindray rehefa matetika dia matetika rehefa libre zay ianao rehefa mandeha ho azy zay ny fiainanao rehefa malalaka zay ianao tsy mila n'Andriamanitra intsony ny sasa mpanao salamo milaza ny 7:150 soa aho nampahoriana mba hianarako ny tidinao aza dia teo libra rery zany tena tsisy ninina mihitsy mikasikasika anao manotatana anao fa dia fa mba miteza ihany ho mba ny fahefan'Andriamanitra mety tsy eritreretinao hoe afaka angamby ianao zany hoe mba ny fahefana fa aleo amba ny fahefan'Andriamanitra toy izay amba ny fahefan'ny devoly zay ihany misy fahefana misy eto fahefan'Andriamanitra sa fahefan'ny devoly tsy aleonao mba mba ny fahefan'Andriamanitra izy ny mpanafaka anao izy ny mpamonjy anao izy ny mpanomeny soa rehetra ho anao ary zany ny anarantsika mamakivaky ty volana jona dia io fanafan'ny tompo io amin'ny endrika manahoana aiza ho aiza ny fiainany tsirairay
zany famahana ataon'andriamanitra vo manomboky sikizao andalo reo volana io herinandro 5 reo afatsika mahita ny karaza patotry manjo ny fiangonana manjo ny olona fa ireny rehetrarehetra reny am'ireny rehetrarehetra reny mijoro mpamonjy azy amaha azy iza sara venareo Herôda iza mitompo ijoro hanafaka ny fiangonan'Andriamanitra fandrasana ny fiangonana vavaka tena tsy takatry ny fiangonana tsony ny herin'ny vavaka fa dia lasa manao fanao zao tontolo zao koa ny fiangonana fa mba mianara amin'izany fiangonana voalohany mianara amin'ny Elia-mpaminany mianara mba hivavaka amin'Andriamanitra fa mamaly ary mamonjy ny voafatotra tokoa. Amen.